kivavaka isika. Eto no ampahiresanao ny reraka, eto no ampizoroanao mandrakariva izay mbola vonona hanatanteraka ny sitraponao amin'ny alalan'ny fandrenesanay, ny teninao izay toriana sy ampianarina, ka ambolenao finoana velona azoanay mamakivaky miatrika gnady eto amin'ity zao tontolo zao mbola itoeranay ity. Saotranao izahay, mideranao ary manome voninahitra anao satria mendrika anao izany. Ry Andriamanitra rainay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, izay efa nifidy anay ary manendry anay sy mampizoro anay eo anivon'izao tontolo zao izay ampiasanao anay raha mbola atoandro ny andro. Mifona aminao izahay ny amin'ny sy fatanterahanay ary mangataka mandrakariva ny fahendren'ny fanahinao sy hiala aminay mandritra gn'andro rehetra ny fivainananay. Dia mivavaka izahay ho an'ny fotoana rehetra izay andrenesanay ny teninao, na ho an'ny efa tonga eto na ho an'izay mbola eny an-dalana, mba ho tonga hanatrika izao isan-keritaona izao mandregny feonao am-pifaliana hanananay ny tena fiadanana azo antoka. Ka ninninona mahery, ninninona be voninahitra, ninninona matanjaka manana fandresena izahay ao aminao Kristy, ado ho tazominay hatramin'ny farany ny finoana izay efa noraisinay, mba ho mpanompo mahatoky izay hatramin'ny fahafatesany. Ho anao ny dera laza ary ny voninahitra izay fanao hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Saotry indrindra Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay nomena ho anjarako amin'izao toriteny voalohany ny fanokafana izao isan-keritaona izao dia voasoratra araka ny Apokalipsy toko voalohany ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny andininy fahaenina. Apokalipsy toko voalohany dia manomboka mamaky amin'ny andininy fahaefatra isika dia mizanona amin'ny andininy fahaenina. Toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Zaho na mamangy ny fiangonana fito any Azia, ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, ary avy amin'ny fanahy fito izay ho anoloan'ny seza fiandrianana, ary avy amin'i Jesosy Kristy vavolombelona marina sy lay matoa amin'ny maty ary lehibe ny mpanjaka amin'ny tany. Ho an'izay tiansika ka namahansika ho afaka tamin'ny fahotansika tamin'ny rany, sady efa nanao ansika ho fanjakana dia mpisorona ho an'Andriamanitra rainy, ho azy ane ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakisay. Amen. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Kristianina malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raisika sy Jesosy Kristy Tompo. Ny voalohanteny dia misaotra an'Andriamanitra indrindra isika ny amin'ny fahazoana vanim-potoana lehibe toy izao izay amangen'ny Tompo asika amin'ny alalan'ny teniny izay toriana sy ampianarina eto, ka anokanany ny fosika ho mahatoky amin'ilay efa nensoany asika satria Andriamanitra mahatoky no anarany. Koa dia miarahaba asika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mitodika avy hatrany amin'izao perikopy izao isika dia mampahasiaro indrindra ny zavatra lafo vidy izay ambarany ny boky ny Apokalipsy, izay anisan'ny boky somary mavesatra ihany amin'ny fiangonana kristianina ny fomba nazavana azy, ary be dia be ny misalasala mikasika indrindra ny fampianarana miely eseroa manoloana izany boky izany izay isian'ny olona toa mahay manazava azy amin'ny sipirieny eny arabaky teny koa azy. Ny boky ny Apokalipsy izay miresaka indrindra ny fiainan'ny fiangonana tamin'ny andron'ny mpanoratra dia sy iza fa izaona izay manao izao teny fiarabana izao ho an'ny fiangonana fito tany amin'ny faritra Azia Minora. Dia vanim-potoana izay navaivay tokoa tamin'ny fiangonana,
Vanim-potoana izay navesatra sy sarotra nitondrany ny kristianina tsirairay fahoriany noho ny nataon'ireo mpitondra fanjakana mahefa tamin'izany fotoana izany nakahala tanteraka ny fivavahana amin'i Jesosy Kristy ho tompo. Tsy vitan'izany fa tao koa ireo fivavahana izay nakahala izany Jesosy izany dia tsy hafa fa ny fivavahana jodaista izay nanao endrikendrika sy fiampangana ny fivavahana kristiana ka nahatonga azy ireo nitondra faisana noho ny fanenjehana tamin'ny fijoroana ny vavolombelony ny finoana nananany. Mampahasiaro indrindra ity vanim-potoana ity ny fiainany ny fiangonana tao amin'ny testamenta taloha dia ireo olom-boafidin'Andriamanitra sy hafa izany fa ny Israely tamin'ny androny ny fahababoana izay nitondrany ny manam-pahefana azy tany amin'ny taniny ka dia sy tompony tenany sony izy fa ny fahefana rehetra izay nanodidina azy dia nandrahona tanteraka ny fiainany amin'ilay fanekena nataony tamin'i Jehovah-Andriamanitra fa ny fahefana mahery eo ambony dia izao sy maintsy sy mandao izany fanekena izany raha teo velony. Ary tamin'ny andro ny fiangonana izay anoratany izao ny izao taratasy izao ka anaovan'ny fiarabana sy fampahaserovana ny fiangonana fa tahaka izay mahazo ny fiangonana tamin'ny androny Israely izay nitondran'izy ireo maharary indrindra tamin'ny androny no hitondrany ny fiangonana ankehitriny koa tamin'ny androny izao na mpanoratra fitondrana henzana izay sy zakany ny saina maholombelony ary sy visy no efa niala tamin'ny finoana, sy visy no efa nivadika sy nahatanty isony raha ny hoho no endahany mba hahafahanao miteny rasy an Jesosy rehefa sy mahazaka izany maharary mihatra izany. Ao anatin'izany indrindra no anambarany zaona fa ilay tompo fototra anorenana ny fivavahana kristianina dia omaly anio ho mandrakizay sy miova ary izany sy vaovany izany dia manambara koa ny fahasoavana sy ny fiadanana entiny ho an'ny fiangonana fa sy azony izy anizaovana eny hatramin'izay everina fa manana ny fahefana ambony ka tia-piala izany aminy. Mizoga mavesatra ny kristianina tamin'izany vaninandro izany nefa dia ambarany izao na eto amin'ny andininy fa tiansika Andriamanitra efa namahasika ho afaka tamin'ny fahotansika izy ary io no arangarangany zaona ho tokony atahorana fahefana mahavery agny amin'ny helo dia ny fialana amin'izany fahasoavan'Andriamanitra nanafaka tamin'ny fahotana izany fa ny fanifany amperora sy ny manam-pahefana dia fahefana ety ivelany tahaka izay fanilazainy tamin'ny apôstôly ihany hoe nizaniza matahotra dia matahora izay manam-pahefana agnary ianareo agny amin'ny helo fa ny manam-pahefana eto amin'ity zao tontolo zao ity sy afaka manao izany izy ary izany indrindra no ampahirezany zao ng apôstôly. Raha mijerigna apokalipsy manokana isika dia miresaka besaka ny amin'ny zavatra ho avy ary ireo karazana sary izay asehony dia sary izay sy dia mazava avetrany amin'ny mpijery saingy fantatra ihany ny teny ambara fa ny ivon'ny fanambarana apokaliptika amin'ity boky ity dia maneho indrindra ny Kristy ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompo ny tompo ary manana ny fahefana rehetra na ny any an-danitra na ny etỳ tany. Izy no tompo teny farany ka nizaniza manam-pahefana sy afaka mifanandrina aminy. Izany no aharihary, izany no arangaranga amin'ity perikopa ity ka dia Kristy mandresy ary ny kristianina miaraka aminy koa dia mandresy. Izany no hitasika amin'ireo fiangonana fito izay androatany fa miverimberina matetika hoe izay mandresy fa sy mbo voalaza ao ho an'izay resy. Ny fanjakan'Andriamanitra oriny Kristy izay lazainy fa nanafahana ny mpanota avy tamin'ny heloka ho amin'ny fiainany dia fanjakana mandresy izany satria ilay mpanjaka niatrika izany indrindra ilay lazainy hoe lay matoa amin'ny maty no nandresy ny fahafatesany dia sy hafa fa Kristy ilay mitondra fiainany ka nizaniza miaraka amin'ny Kristy dia sy maintsy mpandresy tahaka azy koa izy. Ary izany fandresan'ny Kristy izany no ataony zaona pakarta mba ho tazany izay rehetra manatrika ady sy mitolona amin'ny ady sarotra tamin'ny fiangonana androatany ho amin'izao fiangonana fito
izay efa nandray ny fanjakan'Andriamanitra izao. Miresaka besaka amin'ny zavatra ho avy tokoa ao amin'ny boky, nefa ny boky Apokalipsy dia mahakasika koa ny fiainan'ny fiangonana ankehitriny. Dia izay mahazo azy ny zavatra sedrainy, ireo karazana tolona mavaivay hatreny niady amin'izao tontolo izao, niady amin'ny sitrapony ny nofo izay mibaiko ny olona hanotaka hiala amin'ny fanekena, ary niady amin'ny fanahy rasiny amin'ny rivotra. Dia siza fa Satana sy mandry andro sy mandry alina manezaka ny olom-boafidy, ary dia mitady azy mandrakariva ho kororoiny mba hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Ny fampiorenana omeny zao na ny fiangonana izay tratrany izao maharary sy mavesatra izao dia sy hafa fa Kristy ilay fahasoavan'Andriamanitra. Izy no lazainy amin'ilay fiarabana hoe ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana. Sy fahasoavana na fiadanana araka izay eritreretintsika ka amariparitансika hoe ny tena fiadanana marina dia izay azo ny tanana raisina amin'ny alalan'ny heriny ny tegna, ka mahatonga ny olo hiaina sy tretsika eto amin'ity fiainana ity. Fa lazainy zaon'apôstôly koa fa ny fiadanana dia mifototra indrindra amin'ny fahafatesan'i Kristy, ary izany ny fandreseny. Ka na dia toa ampahoriana sy mitondra faisana ary izy dia manana fantenana izay sy miorina amin'ny tany fa miorina amin'ny lanitra. Ka nizaniza manana fahefana amin'ny tany sy marava izay nataon'Andriamanitra. Ary izany indrindra ilay fahasoavana omena mamaimpoana ho an'izay rehetra ao amin'ny Kristy. Ka dia mahazory izy na dia heverina fa mafy aza ny hery manodidina manozongozona azy. Io indrindra ny hery ny fahasoavana miasa ao amin'ny mino amin'ny firaisany amin'ny Kristy amin'ny Mahandriamanitra azy. Manana ny fanahy fito araka ny voalaza eto ity Jesosy Kristy lohany ny fiangonana ka ampaherezany zaona sy ampinonana azy manoloana gn'ady hatreny. Ny dikany hoe fanahy fito dia ilazana ny fahafenoany ny fahalalana rehetra ananan'Andriamanitra, ka mahafantatry hatramina sipriany ny fiainako izy. Eny hatramin'izay heverisika hoe mba hafantatry Jesosy ve zao zavatra mahazo ahy zao, fa hoy izy na dia ny singambolon-dohanareo aza dia voaisako avokoa. Hanambarana ilay Jesosy miraharaha ny fiangonana zany ka sy manadino azy sy amin'ny fotoana mahafaly azy ihany, fa amin'ny fotoana hitondrany izay mavesatra koa. Ka dia sara ny ampahafantarana amin'izao tenin'Andriamanitra omena sika izao eto am-piandohana sy vahiny amin'Andriamanitra ny toe zavatra mahazo ny fiainan'ny fiangonana tsirairay. Enina heverina ho toy ny misy rivotra mifofofofo aza mitady handrodana ny fanjakan'Andriamanitra dia sy misy maharesy izany. Araka izay efa nilazainy tamin'ny apôstôly Petera fahiny hoe na ny vavahady ny fiaina sy hita aza sy haresy azy ho an'ny olona mitoetra ho mahatoky ao anatin'ny fiangonana ny amin'ny fitandremana ny tenin'i Jesosy Kristy ilay ho avy sy taloha ary ankehitriny. Koa ny kristianina araka izao hafatra lazainy zao ny izao dia hizoro ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana azy, satria ilay Andriamanitra ivavahany dia Andriamanitra mahatoky koa ka niaritra tamin'ny fahafatesana. Izany no ambareto hoe vavolombelona marina ity Jesosy izay lohan'ny fiangonana sy inoasika ity. Ny dikan'ny vavolombelona amin'izay fotoan'izay dia ilay mahafantatra sara, mahita ary sy mahay mivadika amin'izay efa nikeny izy. Efa nanolotra ny fiainany manontolo ho an'ny fiangonana izy, efa nizarany rany ho ansika rehetra izy, ary efa niantoka izany hatramin'ny fahafatesana izy sy ny fisanganany koa dia vavolombelona sy mba mahay mivadika amin'izay efa nikeny izy. Sy isoaka amin'ny tenina lohako ny vavany izy, mahatoky izy na dia mivadibadika azy isika. Lahy matoa amin'ny maty izy, ny dikany dia zao izy no vakirandrony ny fahafatesana izay nandravarava ny heriny ngota ka tonga sika miaina ao anatin'ny fahafatesana ho velona mandrakizay. Koa raha velona ilay lahy matoa dia velona koa izay rehetra miaraka ao aminy. Ny dikany atao ilay matoa amin'ny maty koa amin'izay fotoan'izay dia ilay sy matahotra fahafatesana fa mandresy azy sy tatry ny loha, ary izay rehetra ao amin'ny Kristy dia tsy laitry ny fahafatesana koa. Lehibe ny mpanjaka amin'ny tany Kristy ny dikan'izany dia zao enina dia mihevitra ireo fitondrana ambony tamin'izany vaninandro zany fa mahery izy, mahay manapaka izy, mibaiko sy mifehy izy ary manatanteraka izay tiana atao izy.
tompony teny farany ity Kristy ity, ary de Kristy ilay tsy miova sady tsy azo ovana, nefa mahay manova na de izay heverina fa mahery eo anivon'ny tantara aza, ka tsy maintsy androalika eo anatrehany na de miamperora tamin'izany vanim-potoana izany. Van'ny andro iainantsika kehitriny dia tsy de misy loatra fanenjehana henzana, tahaka gn'atao hoe alefa vorovorain'ny biby dia, tahaka gn'atao hoe tapahindoha sy gny avarina amin'ny hansana mba hisedrana hoe hatraiza ny fitokiany na ny matoky anao amin'ny mahampanofo voafidy. Tsy de misy loatra isony zany ankehitriny, fa ny zavatra loza sy mety atahorana mafy mihoatra lavitra noho izany de ny fampianarana sandoka miely eseroa izay manindraindra indrindra fa mahay manazava ny boky ny apokalipsy ka mihevitra izany boky izany ho boky ho fanehoana famantarana sy fahagagana fotsiny, fa ny fahagagana sy famantarana ambarany boky de Kristy ilay maty nefa velona. Io no ivo ny fanambarana apokalipsy, ary io no lazainy hoe alana ny sarona na de gn'anjely izay nampanimpoin'Andriamanitra ka nambara tamin'izao na sy nanambaran'Andriamanitra ity zava-miafiny ity, fa ianao izay nanaiky an'i Kristy no nanambarana izany. Ka de mahalala fa ny zava-dehibe sy miafina ao amin'ity de zao Kristy maty ho ansika, Kristy velona ho ansika. Miafina ao amin'i Kristy ny fiainako, ka noho izany ny fahaveloman'i Kristy de fahavelomako koa. Ary izany indrindra ny zava-dehibe, fa raha miresaka gn'atao hoe fiainana ho avy gn'apokalipsy de tsy maintsy miresaka ny zavatra anio izy, ka miankina tanteraka amin'ny fifandraisanao amin'i Kristy anio ny ho avy. Fa misy any mihevitra fa rehefa mivavaka dia alao anleha mandeha miadakadana tsy de mba miezaka loatra, ka de sahy milaza ny olona sasany tao amin'ny fiangonana loteranina sy nahitan'i Jesosy aho, tany amin'ny fiangonana ranona zao sy nahitan'i Jesosy, fa rehefa tonga tao amin'ny fiangonana ranona de nahita. Aleloia! Izany fampianarana izany indraindray de karazana olona mihambo, fa izay heveriny sy eritreretiny sainy, zany no fivavahana marina. Ny fivavahana ambarany apokalipsy de ny fivavahana izay manaiky an Jesosy Kristy, hitany Kristy tao amin'ny mahampanotanao anao ary de nofidiny ho fanjaka-pisorony araka ny voalazany amin'ity teny izay nivakisika ity. Tiansika izy, namahasika ho afaka amin'ny fahotana izy, ary nanao ansika ho fanjakana dia pisorona ho an'Andriamanitra. Ny fizoroana ho vavolombelona ny amin'izay hitanao sy fantatrao ary sapanao fa niatra taminao amin'izay nataon'i Kristy. Ary izany fahafatesan'i Kristy izany no fahafatesanao koa, ny fisanganan'i Kristy velony no fahavelomanao koa, ka izoroanao magnatanteraka gn'asany raha mbola toandro gn'andro. Lazain'i Jesosy fa hombanao izy, naiza lehanao, nefa indrisy sahira saina ihany fa toa manao gn'ataony ihany Satana. Lazaina fa tsy miova Jesosy ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, nefa fa mahagaga fa ny akamaroan'ny kristianina vita fanekena taminy toa mivadibadika sy fantatry isony hoe iza iry ary iza isy. Sahirana ny mamantatra ny olo mafidin'Andriamanitra amin'izao vaninandro enantsika zao, fa sahira saina mandinika izany, tsy misy fanezehana nefa de besaka gny efa miova, besaka gny efa miala, besaka gny tsy mahasiary isony hoe taiza gny nanombohako ary aiza aho ankehitriny ary ho aiza no hamaranako, izany diako zany. Fa toa mandeha ho azy mitovy sisy valaka amin'ireny fiainana regny, de tsy hafa izany fa ny fampianaran'ilay vehivavy izay nalaza tao amin'izany androny nandroatany bokin'ny apokalipsy izany, de tsy iza fa Jezebela izay nampianatra ny olona fa raha teo velony de zao tsy maintsy manaiky ny teny pahefana omeny gn'empereur. Ary satria raha tsy tianao ny faty de zao arao ny fampianarana sy ny resaka rehetra teneniny fa tazomy ao agnatinao ihany Kristy, de lasa fivavahana feno fiasara melatsy. Manana anarana ho velona kanjo maty ihany, toa tsy misy isony ny fahasahiany, araka izay lazainy Jesosy hoe aza matahotra izay mahay mamono ny tena nefa tsy mahay manao moatra noho izany izy. Ambaran'i Jesosy Kristy amintsika ny androany ry havana malala fa isika rehetra dia olona ao anatin'ny fanjakany ka arovany amin'ny fahasari-piaro. Eny, indraindray isika mandalo ao anatin'ny vanim-potoana sarotra, ka na de heverina fa ireo namoa teo taloha de mihisana ny voany sarovy
fa ny fanekena nataon'ny Kristy aminao sy miova. Na ho aiza le anao ninninona nataonao dia manaraka anao mandrakariva amin'ny fitiavana. Raha miazakazaka ho agny amin'ny helo isika dia manakana sika ao amin'izany vavahady izany izy ka mamerina sika ao amin'ny fiainana dia ny fiainana maharitra mandrakizay. Izany gn'ampisiany ny toerana tohitony mba handrenesa sika indray hoe manao ahoana ny feon'ny tompo manoloana izao fiaina iainako ankehitriny izao. Mbola mahatoetra ho mahatoky ve aho sa olona efa sy azo anatrinana toky somy. Ary eo anatrehan'izany indrindra dia ampahafantarina sika fa natoy inona zava-sarotra hitondrany ny tompo asika. Indraindray ireo dia fampiorenana sika ho mahatoky hatrany, satria rehefa tonga ny sarotra dia amin'izay fotoan'izay no tena ho fantatra hoe iza no tena lehilahy. Ka gn'antony anambarana n'izao boky ny apokalipsy izao ny amin'ny Kristy nandresy ho fiainany ny mino mandresy koa dia sara gnampahafantarina sika amin'ity isan-keritaona ity ny mba halala sika sara izay inoa sika ka sy hivadibady sika na hakatahaka fosiny izay heverina hafa. Matetika mikasika ny fampianarana be dia be miele série amin'izao dia izao ny teny nataoko hoe firy moa dadanao. Dia hoy tovolahy anankiray hoe ray ihany no raiko. Fa sy misy afaka ohatran'izay. Sy misy ray ihany no ray. Fa sy mba roa ny ray. Ary raha misy olona sady manana n'ity ray ity izy no te hanana ray hafa dia fa sy zisony zany. Koa ny fibadibadiana nanana ray roa dia sary milaza amin'ilay olona fa nizangazanga reniny. Ka mampiala ny fifamatoram-pifakatiavana amin'ny fanambadiana izany. Fa io ny lazainy ity apokalipsy ity hoe tany mafy izay nagnanao. Sy ny fiangonana loatra no mahavonjy gn'olona sy ny anarany fa ilay hipetrahana ho mahatoky amin'izay niansoananao dia nitazomanao mandrakariva fa Kristy ilay efa tianao nividinao tamin'ny rany dia mametraka anao ao anatin'ny fanjakam-pisoana ho vavolombelona agnambara ny amin'ny fitiavana. Ka na ininona fampianaran'ny Nikolaitana izay mampianatra fa ny fivavahana dia sady mamahay azy no mandeha roa. Satria izany ny fampianaran'ny Nikola. Raha mamaky amin'ny asan'ny apôstôly 5 ianareo dia hita ny tantarany fa anisan'ny badiakona no fidina tao amin'ny fiangonana koa izy. Saingy nampianatra zavatra sy izy satria sady nandray ny fampianarana avy tamin'ny reniny izy no nandray ny fampianarana avy tamin'ny rainy. Koa dia nifangaro tao anatiny ny fiainana sady siatsy ny tiato. Ary izany fiainana izany indraindray dia mampiala sy kelikely gn'olona amin'ilay fanekena sara nataony tamin'ny Kristy ka mahatonga azy ho mpanompo sy mahatoky. Ianao izay manatrika izao isan-keritaona izao dia manambara tena aminao Andriamanitra amin'ity androandroany ity. Eny fa na dia heverina amin'ny zavatra sarotra mahazo asika indrindra ary mba hanehoany ny maha Andriamanitra azy tahaka izay nataony amin'ny Paoly satria indraindray sy mety resy lahatra aho raha sy misy zavatra somary hezakenzana midona amiko ka handoaleha ny lohaloko eo amin'ilay Kristy maty nefa velona na dia heverina ho fahadalàna ho an'ny simina azy zany. Tompony ny fiainasika mandrakariva Jesosy ary aminao no anambarana ny zava-miafina dia ny sy ambaratelo ny fanjakan'Andriamanitra izay sy misy mahalala fa sy anao satria zanany ianao ary izany indrindra ny fahasoavana omena ho ansika izay manatrika izao isan-keritaona izao ka irariany zaona amin'ny alalan'ny famamangena eto hoe ho aminareo ane ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy ary amin'ny fanahy fito izay anoloan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra dia ho tanteraka amintsika rehetra ny izay lazainy ny tenin'Andriamanitra koa dia raiso ny fitahiana. Aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raha isika sy Jesosy Kristy Tompo ary ny firaisana sy fiombonana amin'ny fanahy masina.